mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika revako malala tratry ity zoma fahaeniny ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy ny soatana ho an'ny kolosianina. Kolosianina toko voalohany 5:5 ka hatramin'ny 10:20. Kolosianina toko voalohany 5:5 ka hatramin'ny 10:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy no endrik'Andriamanitra tsy hita, nilahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haretany zavatra rehetra. Ary izy no lohany tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia nilahy matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany tao amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana eny. Izy fo izao no fampihavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavako fiandohan'ny taona isika, herinandro voalohany amin'ny taona, ary dia saika perikiopa mikasika ny fiandohana no nomen'ny tompo ho mofinaina ho antsika lalahatra ny sampana sekoly alady. Ny 5:20 dia asehon'ny kolosianina fa Jesosy no lahy matoa. Ary dia miverimberina mandrakarivany hoe fiandohana na voalohany na lahy matoa na lohany amin'ny zavatra rehetra amin'ity mofinaina izay eto am-pelatanantsika ity. Jesosy ilay fiandohana. Fiandohan'ny zavatra rehetra, fiandohan'ny fahariana, lohan'ny fiangonana, aretan'ny zavatra rehetra. Jesosy ilay fiandohana. Zay no asehony ety andiny 5:20 ka hatramin'ny 20 ity riavako. Raha mitenitsika hoe fiandohana dia voambolana lalina dia lalina zany, tsy eo amin'ny hoe teolojia ihany, satria ny bokin'ny Genesisy dia mampiasa voalohany teny hoe fiandohana. Hatrany amin'ny bokin'ny vao manomboka ny Baiboly dia ny fiandohana no teny ampiasainy voalohany indrindra. Ary dia arak'izany dia teny sarobidy, tsy eo amin'ny lafiny teolojia na ny soatra masina ihany ny zava-dehibe ny teny fiandohana, fa na eo amin'ny lafiny filôzofia tsotra fotsiny zao ary. Ny teny malagasy moa dia nataony hoe fiandohana daholo, na izy ny teny manao hoe origine na ny manao hoe commencement, dia nadikan'ny teny malagasy ho fiandohana ihany. Samy fiandohana na fiatombohana na fiandohana no nilazana azy. Tsy dia mitovy loatra nefa ny teny hoe origine et commencement amin'ny fahafantarantsika izay nanao filôzofia azy. Ary eto Paoly dia tsy mampitovy azy ireo koa aza. Tsy mampitovy azy ireo mihitsy. Amin'ny soratry Paoly dia tsy mitovy ny fanazavany tokoa ny hoe fiandohana ilay miresaka origine sy ilay fiandohana miresaka commencement. Raha toa ka jerena tsotra fotsiny zao amin'izay mety ho fahafantarantsika ankapobeny azy, dia rehefa miteny hoe origine isika, fiandohana zany ilay natao hoe origine amin'ny filôzofia, fa merimberina io ireo filôzofa izay nianarantsika tany amin'ny asa, tany amin'ny kilasy famaranana fahiny, dia mety ho mahatadidy ny filozofian'ny Hegel, filozofian'ny Kant, Durkheim, Émile Durkheim, rehetrarehetra dia samy nanazava ny momba ny antsoina hoe origine sy ny commencement. Raha tsy resahana moa zany ireo filôzofo taloha lavitra
tahaka ny Sokrata mba ny Platon sy ny namany. Fa raha fitinina de zao mba hatakaratsika ny soratry Paoly satria Paoly dia nafe tsara ny ataontsika hoe filôzofia tamin'ny androny ary mampiasa voambolana be de be manodidina zany mba handresena lahatra ny olona hino fa ao amin'Andriamanitra, ao am' Jesosy ihany ny tena fiandohana. Rehefa amitentsika hoe origine de mandrakariva ny zavatra resahana de ilay ataontsika hoe ahoana moa, zany hoe le lafiny siantifika matetika resahana. Rehefa miresaka ny origine tsika de miresaka ny lafiny hoe ahoana comment, lay hoe lafiny siantifika, le fanazavana, lay lafiny materialy. Ary de mandrakariva ny science no tena miresaka mamaly ny ataontsika hoe fanontanina ny origine, no mampiasa ny teny hoe fiandohana ny lafiny origine io. Fa raha jerena kosa dia rehefa miteny hoe commencement tsika dia mamaly ny fanontanina hoe nahoana aro amy teny frantsay hoe pourquoi. No zany dia ny finoana, ny fivavahana, ny théologie no matetika mamaly ny fanontanina hoe no miresaka ny commencement am'le valiny hoe fanahoana ary. Ny fanontanina hoe origine de hoe fa ahoana moa naharina ny olona, ahoana moa zany natonga, ahoana ny fizotra ny fahariny zao tontolo zao, nitranga tamin'ny ahoana. Fa rehefa ny finoana kosa metraka fanahoana ary dia izay le fiandohana fanahoana izay de ny baiboly no mamaly azy. Anankiray am'izay vali teny mamaly ny hoe fanahoana amy commencement de ny baiboly. Eto re afaka malala de 1:1 ka hatramin'ny 1:20 de manazava io teny roa reo Paoly. Hoy Paoly manao hoe 1:5 lay matoa talohan'izao zavatra rehetra zao fa tao aminy naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Origine zay. Izay le hoe comment, zany hoe tao am' Jesosy no naharina ny zavatra rehetra. Fa izao tsy zay ihany, rehefa mamaly ndray izy amin'ny 1:7 arizony talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aretan'ny zavatra rehetra dia mipetraka tsara ndray ny ataontsika hoe commencement. Ary any amin'ny 1:20 fa sitraky ny ray ho ao aminy no itoerany fahafenoana rehetra sady izy no ampihavanany zavatra rehetra ao aminy. Commencement. Zany hoe Paoly zany de manazava fa ao am'n Jesosy no amalina ny fanontaniana rehetra. Misy marina loatra fa raha miteny eto Paoly ny hoe tao aminy naharina ny zavatra rehetra, ny ainga tamin'i Jesosy, ny origine, ny faharina, izy ny talohan'ny zavatra rehetra. Zay no 1:5 sy 6:20. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Naharina, izy no naharina ny zavatra rehetra, origine. De zao sady ho azy izany, commencement. Zany hoe inona no antony naharina ny zavatra rehetra ny valiny ho an'i Jesosy. Dia zavako malala ny tiany Paoly ho tenenina am'zany fanontaniana tsy de mora loatra no mamaly azy zany, de am'izao fiandohan'ny taony zao de zavatra telo ny tiany ty soratra ty ho azonao. Anompoka zavatra ianao, aza manompoka zavatra tsy miaraka amin'Andriamanitra. Atomboy miaraka am'ilay fiandohan'ny zavatra rehetra ny taonanao. Zay ny taona 320 zany. Atomboy miaraka am'ilay tena mpanompoka, miaraka am'ilay lahamatoa, miaraka am'ilay fiandohana ny zavatra rehetra. Nahoana le avako malala ny hoe zava-dehibe ny hoe iarahanao manomboka amy taona am'ilay fiandohana de Andriamanitra, de Jesosy. Roa ny valiny ry havako. Ny voalohany de zao, rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao,
manomboka ny taona rehefa miaraka am' Jesosy anao manomboka ny taona de izao ny dikany driavako malala ny zavatra atomboka miaraka am'lay Jesosy de tonga hatrany am'ny fiafarana koa. Ao am' Jesosy no misy ny fiandohana ary Jesosy tsy mampisaraka mihitsy ny fiandohana sy ny fiafarana. Zany hoe raha ohatra ka manomboka tsara ny taona miaraka amin'Andriamanitra ianao am' Jesosy dia ampianarin'ny tompo anao fa ny zavatra ataonao dia to de hatramin'ny farany. Tsy misy zany miaraka am' Jesosy ka mijanona eny an-tenatenany, tsy vita, tsisy an'izany miaraka am' Jesosy. Fa rehefa atomboka miaraka am' Jesosy ny zavatra de vita hatramin'ny farany satria Jesosy dia fiandohana ary Jesosy dia fiafarana. Ny fanekenao anomboka ny taona miaraka am' Jesosy de mahatonga anao ahatody hatramin'ny farany ny zavatra kasaina tiana tao. Amin'Andriamanitra ny elanelan'ny fiandohana sy ny fiafarana dia ao aminy ihany. Itsika raha manomboka zavatra tsy miaraka am' Jesosy de na lay zavatra tsy ho voatomboka na lay voatomboka fa tsy voafarana. Riavako malala meteza hanomboka ny taona miaraka amin'Andriamanitra dia ho tody hatramin'ny farany ny fikasanao, ho tody hatramin'ny farany ny zavatra izay ataonao mamakivaky ity taona ity. Foto-kevitra dehibe ambarazoatra masina zany, tsy filôzofia zany, tsy fahendrena mamalagasy zany, fa finoana sy baiboly sy soratra masina. Meteza hanomboka ny taona miaraka amin'Andriamanitra, atombohy amin'ny anaran'i Jesosy ny taona, atombohy amin'ny finoana miaraka amin'Andriamanitra ny taona. Rehefa atomboka ao amin'ilay fiandohana de Andriamanitra ny taona de tody any am'lay fiafarana zay tian'Andriamanitra hiafaranao io taona io. Tsy hijanona tenatena ny fikasana, tsy ho maty ankaranany ny fikasana, tsy andamoka ny fikasana, tsy ho very any am-pandehanana toy ny taridrano ankilaila ny fiezahana, fa tody hatramin'izay tian'Andriamanitra hiafarana. Sarobidy rehefa koa malala zany. Fa ny faharoa amin'ny tombony na am'izay tian'Andriamanitra ho azonao hoe nahoana ianao no afaka manomboka ny taona miaraka amin'Andriamanitra, tsy hoe tody hatramin'ny farany ihany, tsy zay ihany ny dikany hoe fiandohana, fa izao rehavako malala mirindra ny zavatra rehefa atomboka ao amin'ny fiandohana de mazava ho azy mirindra ny fisotran'ny asa. Zao tsara hanaovan'Andriamanitra raha ohatra ka mamaky ny bokin'ny Genesis ianao dia amin'ny teny frantsay lay teny hoe commencement, lay teny hoe fiandohana ny farany, dia ao ambadiky lay teny hoe fiandohana de zavatra lôjika amin'ny mahasaina maha-olombelona, mazava araka ny sitrapon'Andriamanitra. No zany rehefa koa malala ny fanekenao hanomboka ny taona miaraka amin'Andriamanitra de mahatonga anao manana fahazavan-tsaina. Ny zavatra rehefa atomboka amin'ny fiandohana amin'ny tokony hanombohany azy de mazava ho azy mipetraka tsara ny lôjika hitondrana azy. Matetika ny mahatonga zavatra tsy tody kely afaka malala le fiandohana mihitsy ny tsy mazava, le fiandohana mihitsy ny tsy mipetraka araka ny tokony ho izy. De zao ary afaka malala vaovao ty taona ty de atombohy ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Zay ny tiany Paoly ho takatrao, tiany ty perikopy takatrao manao hoe manomboka zavatra ianao de atombohy ao amin'Andriamanitra ny voalohany, atombohy ao am' Jesosy ny voalohany. Fa ny faharoa de zao koa, tsy hoe lay manomboka zavatra amin'Andriamanitra ihany, le am'le fiandohana ihany, lay Jesosy fiandohana ihany, fa ny tiany soatra masina ho azonao koa de zao rehefa koa malala ny zavatra rehefa atomboka miaraka am' Jesosy, rehefa atomboka amin'ny fiandohana, ny zavatra iarahana amin'Andriamanitra ka atomboka eo de zao midika zay ambarany soatra masina eto, midika zavatra mateza sy maharitra. Rehefa koa malala Andriamanitra de asehon'ny Paoly fa mandrakizay. Io izy miteny manao hoe fa ho aminy no ariana ny zavatra rehetra ny hita ny tsy hita, fiandrianana, ny fanjakana, ny fanapahana, ny fahefana, izy no nariana ny zavatra rehetra.
Ravako vaovao le taona Jesoa le fiandohana manomboka le zavatra ao am' Jesoa tsika amin'ny anaran' Jesoa tsika fa izao koa ravako malala Jesoa le fiandohana ka izao ny zavatra ataonao atombokao tian'ny Paoly ho takatra ao de izao lay mandrakizay le zavatra maharitra lay fahafenona raha ohatra ka miatrika ety taona ity tsika ry havako malala de zao isan'ny tian'ny tompo ho takatritsika fa Andriamanitra tsy manary atsika eny anteratenany mitondra atsika ao anatina fahafenona izy mitondra atsika ao anatin'ny fahatokiana sy ny fitiavana azy izy ny Kolosiana ry havako malala de fiangonana zay mpivarotra ny ankabeazany mpivarotra ny ankabeazany mponina atao Kolosy ny mpiangona atao Kolosy ary isan'ny voambolana fampiasan'ny Kolosiana ny antsoina hoe agorajo zany hoe ny hoe tombony matetika ampiasaina any ao zany hoe mpandrara zany mpanangan-javatra zany ataovy entrepreneur zay ny ankabeazany ny fiangonana atao Kolosiana tia manangan-javatra tia manao défi tsy matahotra miatrika zavatra ataotsika hoe vaovao zany ny Kolosiana tsy matahotra ny hoavy tsy matahotra satria manana zay toetsaina ataotsika hoe pionnier zay mpamakilay zay ny Kolosiana ary izay toetsaina zay nefany dia tian'ny tompo toetsaitsika tsy karazan'olona mpanara-davahana zany tsy karazan'olona vao manomboka ny ady de efa mieritreritra ny oresy vao manomboka ny taona de efa mieritreritra ny tsy ahavita vao manomboka ny projet de efa mieritreritra ny hoe io ve ho vita io ve ho tratra io ve ho totosa tsy mba karazan'zany ny mponina atao Kolosy na ny Kolosiana na ny fiangonana atao Kolosiana zay mahatonga ny Paoly manome risipony Kolosiana manao hoe ao amin'Andriamanitra no misy lay fahafenona lay fahatanterahana ny finiavana anao zavatra efa atao amin'ny Kolosiana fa lay anatratra ilay fahafenona lay fahatanterahana izay no tian'ny Paoly ho takatro ny Kolosiana itsika eto Madagasikara ndraindray vao manomboka de efa ny ao an-tsaina hoe tsy inge tsy ety vao manomboka de efa mieritreritra hoe sy io ve ho tafavoaky vao manomboka de efa mifanakivy io nga tsy maka izy io fa ny Kolosiana tsy nanana zany toetsaina zany ary zany toetsaina Kolosiana zany tian'ny tompo ananatsika pino ananatsika malagasy am'izao taona vaovao zao manao hoe sahia manomboka zavatra sahia miatrika zavatra sahia manofo zavatra tsara dia ao amin'Andriamanitra no anananao zany fahafenona zany sahia manomboka miaraka amin'Andriamanitra Andriamanitra de fiatomboana Andriamanitra de fiantomboana zany hoe ao amin'Andriamanitra dia ny fikasana tsara rehetra loharanony tsara rehetra ny havako malala matoa ny men'Andriamanitra ny fotoana natao antsika olombelona ny fotoana mazava ho azy matoa ny men'Andriamanitra ny fotoana io sika dia ahafahantsika mandrefy raha ohatra ka atao tsisy fotoana mihitsy ary fa mitohy lavabe fotsiny de tsy tapatapahany io fotoana io de ahoana no ahafantaranao ny hoe zao ny tokony ataoko zao ny zavatra miandry ahy zao ny tsy vitako ao amin'Andriamanitra nge ny 3 tsy mipetraka nininy amin'Andriamanitra nge ny fotoana tsy mitovy amin'ny fotoanantsika amin'Andriamanitra mandrakizay Andriamanitra mandrakizay izy fa ny fotoana dia nomen'Andriamanitra ho fitaovam-piasana ho antsika ahafahantsika mametra mandamina mametraka lojika mametraka fandaharam-potoana ary mahafantatra koa hoe misy fetra ny ainantsika no zany raha toa ka manao zavatra sika am'ty taona ity de tadidio tsara fa lay Andriamanitra zay nanome atsika ny fotoana io ho atsika de mitaona atsika anao mahadrefy hoe inona ny vita inona ny miandry inona ny tokony atao raha koa malala engany am'ty taona ity ary ianao tsy vao manomboka ny taona de efa eritreritra ny tsy havita na vao manomboka ny taona de efa nieritreritra ny ho resy vao manomboka ny taona de efa eritreritra ny tsy hanao na inona tsy ry havako Andriamanitra de fiandohana
ary fahafenona hoy Paoly eto. Tianao ny hana fahafenona am'ty taona ity de atomboy ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo farany zay tiana ampahirezanao le avako malala, raha mitoka miresaka fiandohana, raha toka miresaka fiandohana Paoly eto zay hotsika atao hoe famerimberiny, dia izao koa ny fampihavanana. Raha manomboka amin'ny taona ianao de atomboy amin'ny finoana sy ny fanekena fa mila ny manodidina anao, mila ny hafa anao. Andriamanitra miara-manomboka anao amin'ny zavatra rehetra fa mitaona anao koa hisokatra amin'ny manodidina anao rehetra. Ary izay no ambaran'ny Paoly eto ry havako. Ambaran'ny Paoly manao hoe lay Jesosy Kristy tompo ange fampihavanany. Vao manomboka ny taona de taona ny fampihavanana. Ankohonana mihavana, mpivady mihavana, fiangonana mihavana, mpiray tanindrazana mihavana, miaraka manomboka zavatra. Ravako malala, misy zavatra tsy vitanao rery zany. Be dehibe ny zavatra tsy vitan'olon-drery. Ary nataon'Andriamanitra tsy vitan'olon-drery mihitsy. Fa rehefa manomboka zavatra de tsisy ohatran'le hoe miara-manomboka zavatra. Marina fa misy zavatra tandrify anao rery de atomboko rery eo le izy. Anoratra boky ianao de mety anao rery, tsy fantatro. Fa misy lafiny zavatra zay tena tsy maintsy iarahanao amin'ny hafa. Ary izay fisokafanao amin'ny fihavanana sy ny fampihavanana zay hoe raha ohatra ka hanomboka zavatra ianao amin'ity taona ity, de sokafin'ny masom-panahinao, sokafin'ny masonao hijery ny manodidina anao, aza miasa rery, aza manomboka zavatra rery. Indrindra raha tombotsoa ho an'ny ankohonana, ny mpanjinina na ho an'ny fiangonana, de zao aza manomboka zavatra rery. Misokafa mandrakariva ny manodidina anao. Lay Andriamanitra zay fiandohana, lay Jesosy Kristy tompo zay fiandohana ny zavatra rehetra, antony zavatra rehetra, dikany zavatra rehetra ne hiaraka aminao ary ekenao ny fampitantana aminy mba ahatonga anao hiara-miasa amin'ny olona rehetra, amin'ny fofeny fitiavana, hisokatra amin'ny olona rehetra, amin'ny fofeny fitiavana eo am-pamakivakiana ny taona. Ivavaka sika. Tompo ianao lay fiandohana, ao aminao ny fiandohanany zavatra rehetra, ianao ny naharina ny zavatra rehetra ary tamin'ny alalanao, ary ianao ny dikany zavatra rehetra. Tompo, herinandro voalohany amin'ny taona izay zao. Manafatra anay ny soratra masina, manafatra anay ny teninao, fa ao aminao ny tokony hanombohanay ny taona rehetra, ny andro rehetra, ny volana mifandimby, dia ao aminao ny tianao hanombohanay azy, satria ianao lay fiandohana. Tody hatramin'ny farany izahay, am'izay tianao hitondrananay rehefa miaraka aminao. Milamina ny fiainanay rehefa manomboka zany miaraka aminao zahay. Mitona anay ianao hisokatra amin'ny mpiarabelona aminay. Mitona anay ho anana fahadiovampo, mitona anay ianao ho malina amin'ny fiainana isan'andro ka hitoetra fiainana kristianina. Tompo mivavaka azy rahay. Mio fahazavan-tsaina mamakivaky ity taona ity. Mio fahendrena mamakivaky ity taona ity. Ataovy mahay manomboka ity taona ity amin'ny fikasana tsara. Ataovy mahay manomboka amin'ity taona ity amin'ny finoana izahay. Ataovy fantatray tompo fa taona asa, taona fifaliana, taom-pitahiana ao anay ity taona ity, raha toka miara manomboka zany aminao zahay. Mivavaka azy ray tompo, anjakao ato-ponay, hitoero amin'ny tokantranonay, raha kofiny ranao, ny fiangonanao sy ny tanindrazanay. Mitoera aminay Jesosy. Amen.